zareo réserviste no vahintsika manaraka eto amin'ity fandaharana Okazava ity. Ana koa moa izy no tonga eto amin'izao fotoana izao a. Aloha ngamba tonga dia izy ny teniny anarany a sy ny mombamomba azy a, dia avy eo entintsika ny resadresaka sy mifanontaniana ho apetraka amin'izy ireo. Misotra pesaka ny fandarana Okazava nampandroso anay. Ny marina zany a association nationale izay a CLEF, collectif libre des ex-forces spécialisés, association des réserves zany. Ny mandalo eto moa zany a ny trésorier national Richard de SG moa zany eo koa Pauli dia ny tenako président national André Mamolaza Fidiniaina. Miarabanao André Mamolaza Fidiniaina. Ny anankiray miaraban'ny fandaharana. Izaho zany trésorier national ao amin'ny collectif libre des ex-forces spécialisés. Ny anarako Randria Manantena Mamitiana Jean Richard. Fidiniaina sy Mamitiana zany no vahintsika eto amin'izao fotoana, zareo dia réserviste. Fanontaniana avy hatrany tompoko no apetraka be da be ny zavatra mifamofosa ny resabe momba anareo réserviste ary tonga hatramin'ny resaka ohatrany hoe misy fisarahana, sasany misy mandeha any amin'ny ilany, sasany mandeha any amin'ny ilany, tsy fantatra hoe ahoana dia mifampepanga, mila fanazavana tompoko. Raisiko angam'izay aloha marina zany satria misy fikambanana maromaro ireo ex-le ancien sy ex-réserviste, raha tsy diso any amin'ny valo ano any izy ireo, ary tsy omena tsy moa fa samy manana ny fijery itovizany na ary amin'ny ankilany na ary amin'ny andaniny, dia izay ngamba mety misy mahasamihafa azy. Fa ny olana tena lehibe zany eto a dia misy manao fanambarana mitonona n'le anarana réserviste fotsiny, izay tsy tokony ataony zay fa tokony iseho amin'ny anaran'ny association izy. Dia faharoa, tsy akasitrahana ihany koa le fanerena ny olona tsy piray fikambanana aminao tsy ho atsy na tsy ho aroa. Ary fahatelo a, tsy ekenay le fandrahonana atao an'izay tsy mitovy fisainana amin'ny tena. Zay zany angamba no amaliko an'izay. Mamitiana. Ya, marina mihitsy zany nisy association asona tenenina mihitsy ny anaran'ny association izay nitonona tany amin'ny aina manjery tsy miankina ray, AEM sy ny ASREM, association alavaina kely hoe zay AEM zay zany association ex-militaire. Ny ASREM homme de réserve et des ex-militaires ihany koa. Ireo association ireo zany nanao fanambarana tany aina manjery anankiray izay nilaza fa ny ex-militaire izay tsy feheziny akory dia tsy tokony handeha any amin'ny atsorona mihitsy ny resaka zany hoe izay zany nandeha teny amin'ny andrefanambojanahary noho ny maha olon-tsotra anay fa tsy miara-mila ntsony aloha zay fa olon-tsotra satria zay fa nody dia amin'ny maha olon-tsotra anay zany dia mba matsiaro marary izahay, matsiaro ohatran'ny olona rehetra marary reny, dia mba tonga koa zay zany mba maneho ny tsy fetezana amin'izao zavatra amin'izao izao dia mba manampy ny mitovy hevitra aminay zany zay. Zay zany ny antony andray nefany zareo indray no milaza aminay fa hoe tsy tokony handeha any amin'izany mpanonga-panjakana ozy zareo mantsy, ka ohatranay zay tsy mpanonga-panjakana, zay zany tsy mpanonga-panjakana. Azoko nge zany ianareo misy an'le hoe mandeha any amin'izay le ianareo le manao fanambarana tsy amin'ny tokony ho izy araky ny ilainareo zany mandeha any amin'izy, dia ianareo zany mandeha any amin'izy Okazava. Marina aloha zany satria Okazava mihitsy le fandarana izay ao amin'ny association CLEF aloha zany dia mazava ho azy fa makaty amin'ny tsy makasitraka an'izao fitondrana zao. Ary zala association voatonona teo ireo zany le AEM sy ny ASREM reo zany tena Okazava mihitsy koa fa mandeha any amin'ny fitondrana amin'izao anina zao mihitsy. Da malasa saina ne zany. Raha azoko ne zany ianareo zay moa zany ao an-tsain'ny olona vao miresaka an'izay le hoe réserviste zay hery anankiray zay Okazava,
hery anankiray zay ngamba miara-manaiky tsika ary zay hery zay dia hoe ny ao an-tsain'ny olona exa militaire raha azoko zany sao dia sanatria ataoko sanatria aloha le fanontaniana hoe misy zany fanohananareo manokana ve an'le mpanohatra dia misy koa ve fanohananareo koa ve afaka milaza hoe manana fanohanany manokana koa ireo zay mpomba amin'ny fitondrana satria samy réserviste nareo exa militaire ya mazava aloha le exa militaire ny marina ao anatin'le statut tsy tokony hanao politika fa amin'le maha-olon-tsotra zay zany dia manana fijery satria misy zavatra marary kosa amin'ny maha-olombelona tsy voatery hoe ahoana fa dia olombelona nofo rano tena dia tsy maintsy manana fijery dia za aloha raha zay ny hitany zareo mety amin'izay fijeriny tsy amezako tsiny dia tokony zay koa tsy ame tsiny ny hafa koa izy raha makany amin'ny fijery mitovy fijery amin'ny association ray fa tsy misy ve hoe aloha tonga dia hivatana mihitsy zany le resaka hoe tsy misy hoe fanakaramananareo manokana hoe anatanteraka zavatra ohatr'izao satria zany manko ny resaka mandeha zao ny hoe misy réserviste mihitsy voakarama anakorotana na ny avy any amin'ny fitondrana na ny avy any amin'ny mpanohatra misy an'izany ve toko raisikely hoe aminay makaty amin'ny mpanohatra moa zay zany aloha zany hoe mpanohatra moa zany aloha ho anay zany na ray mbilanja ary tsy mbola nisy volany raisinay tao ary tsy nisy olona mbola nanome volanay mihitsy tao fa sitraponay mihitsy satria zay mba matsiaro marary dia zay mahatonga anay mandeha mamonjy makany amin'ny andefanambojanary io tiako anamariana kely azy fotsiny le resaka vola io ngamba le zatra mpandray vola mahana amin'ny vola io so dia ny aminay zany aloha dia mahitsy be ary fatapatatra ny atao hoe faripenan'le mpikambana dia fantatra hoe mpandray vola vereo le zay zany tonga dia fantatra fantatra amin'ny zay fa tsy mbola nisy aloha fandraisam-bola treto fandrapitsindravaka pitsy fantatra nanarama ngamba aloha mbola tsy nisy ihany koa io ange zany resaka réserviste zany tsy resaka tohatra zany ny ady zany amin'ny maramila zany misy teny maramila hoe la guerre ne déclare jamais mais elle s'est déclenchée zany io tsy fantatrao mihitsy misy mandray vola zavatra mipoko io vao eno zay ngamba ny amarinako azy am'tina misy teny mahatonga anay zao ny le izy mahatonga anay zany miaraka amin'ny vahoaka satria ny vahoaka ny marary mahatonga anay zany tsy maintsy mako vahoaka nisy fotoana nge zay nandalo tao amin'ny fitondram-panjakana io mba nandondona tao amin'ny fitondram-panjakana io nangataka zany zay noho ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia nangataka tao amin'ny zay zany tsy mitady ny asa malemilemy mihitsy hoe aloha ny asa malemy no ataonay fa resaka tsy fandriam-pahalemana resaka dalodalo io nanaovanay taratasy io naterinay tany amin'ny mazorivo io mba hoe zay vonona anampin'ny miaramila raha ohatra ka ilaina dia ny andro valiny zay angamba nefa heri-taona mahery tsy nisy valiny dika zany tsy tia amaly an'le tsy fandriam-pahalemana very zareo nisy fotoana koa zay mbola nangataka koa eto Antananarivo mihitsy hoe zay afaka manao nio asa io koa ne raha ohatra ka ilaina fanafiana amin'ny andro alina amin'ny andro atandrora mandrainay ny fanjakana ka mba hiaray asa am'zay zay zany sady olona tsy anasa zay mihitsy ale izy izay ao amin'ny exa militaire miaraka aminay reo ny akamaroanay tsy miasa dia mila mba mitady asa ohatry ny olona mba miasa rehetra fa tsy hoe ndeha ho karamaina zany zay tsy karamaina 2 arivo sy 3 arivo zany mihitsy andeha hanonga-mpanjakana na andeha hananina zany tsy misy an'izany mihitsy fa nenay zany matsiaro marary zay dia mbo satria rehefa tsy valianao ny etaetanay mba hoe zavatra iarahana miasa mba iarahana mikaroka vahaolana zany dia tsy hitanay zany ko miary hijaly miary ho faty amin'ny vahoaka zay dia alohanay zany manampy ny vahoaka zao zany tena mety amintsika satria efa tsy ho ananaovany fanjakana tsika raha ohatra zay mino fa mazavazava zay ny fanazavanareo an'ireo karazana réserviste zany misy zany zao ny réserviste makany amin'ny mpanohatra dia misy ny réserviste makany amin'ny mpomban'ny fitondrana amin'izao fotoana fanontaniana tomponareo moa zany aty amin'ny mpanohatra fanontaniana farany dia ny hoe ahoana zany ny eritreritrareo raha ianareo réserviste mpanohatra hoe ao anatin'le hoe hiomana fifidianana alohan'ny fotoana sa hiandry ny 2018 sa eritreritra anonga-mpanjakana raisiko aloha izy io anonganam-panjakana io ma tsy matahotra ny olona miresaka an'izy io matetika ny fanonganam-panjakana zany dia tsy re zany efa mipoka zany vao eno
zany zany adaladala ny olona miteny minazy isy fanampanakana tsy isy am'izao izay zany zavatra tsy ambara ty rehefa mirifitra io vao eno fanontaniana hoe alohan'ny 2018 sady 2018 no mba eritreretanay zany ngamba ny zava-misy aloha iandro 2018 ve ianreo sa eritreritra ihany koa an'le hoe fifidianana alohan'ny fotoana fifidianana alohan'ny fotoana sa iandro 2018 io zany miankina amin'ny rehetrarehetra raha ohatra ve afaka miaina ara-dalàntsika aloha iandro 2018 fa raha ohatra zao kosa aloha ohatra ny ampanahirana satria na ny tokotany aryngezy ohatra no lasan'ny olona ny tanàna inona tokony sao dia mba tsy miandro 2018 kosa aloha fa zany tsy midika nonga fanjakana fa mety misy asa mba nieritreritra fotsiny eritreritra tsy haiko hoe madiso hoe nanina raha mba nanaovana fanangonana tsy ny hoe izy miandro 2018 izy mba ohatraikio dia mba ho hita teo hoe asa raha mba mety zany eny tanàna ohatra le fanangonana tsy ny anina ka ohatra ny mpanao gazety zao dia hoe manao anganosiny io izy niandro dia mba ho hita hoe afampitahana tsotsotra fotsiny ange zay zany ngamba ny hevitra aloha fa raha ohatra aloha zany ny miandry 2018 aloha zany efa tsy possible antsony e satria tena fa marary mihitsy ny vahoaka ka tena fa marary tena marary na izay sorange marary fa mba mijoro mba mandendeny toetrany olona tsy marary fa tena marary ka amiko aloha zany fividianana alohan'ny fotoana tokony ho atao e fa mba manova rafitra kely fotsiny ndray koa lefa ny amin'izay fotoana zay fa tsy hoe ndaonao fividianana alohan'ny fotoana raha de vita zay indrindra zay indrindra ny hoe rafitra manao ahoana zany mba eritreretinareo am'izay le hoe fividianana alohan'ny fotoana zay zany na any amin'ny fokotany ohatra resaka fokotany arange na ny rafitra any amin'ny fokotany mila tokony ananovany anitsy na fitomboan'ny fitsinjaram-pahefany na any aram'izao range zao samy mametsaky ny azy daholo ndray ny any amin'ny fokotany ny président ny fitondrana mametraka azy ny secrétaire sy trésorier ny ao amin'ny commune ndray mametraka azy zany zao zavatra tsy mety zany e fa tokony mba hoe mbo mahay mifananana mihitsy mila manova rafitra e fitantanana ny firenena ty zany mila manova rafitra manaiky ary ve nareo raisitsika ohatra zany a raha tapa-kevitra ary ohatra ny fitondram-panjakana hoe atao ny fifidianana alohan'ny fotoana dia ahoana ny eritreritrareo tsy mandeha zay resaka hoe fanovana rafitra zay fa tonga dia zay zany hoe eny afa ho tanterahana ny fifidianana alohan'ny fotoana satria zay ny entaentanareo ozy izy raha ohatra zany zay misy dia ahoana ny eritreritrareo nareo le réserviste aloha zany miaraka mpanohatra mba tsara ho fantatra hoe ahoana raha vonona ve vonona aloha vonona fa misy zavatra zany le rafitra zay misy zavatra teto ange misy zavatra manahirany zareo tsara nge fomba famakiny manam-pahaizantsika n'le lalàny tena vakina fototra de raha isy zany ka raha ohatra le mpitatana zao zany mbola hitatana n'io le zavatra iseho de sarotra be ny nona satria be de be nge ny zavatra tokony narany za tsy de mpahay politika ohatrany hoe article zao tokony nametraka an'izao de ny vakina hafa izy de hafa mipetraka de raha andeha ndray ary fifidianana io de raha ohatra atao imezana resaka ohatra hoe 50% maresy de ovakiny fa ny 49% virgule ray maresy fa mahay mamaky mifototra matsy manam-pahaizantsika de tsy ety zany hoe alohan'izay zany a na le mpitantana na le metomboka fokotany aka teny namako teo a tokony mba fa olona hoe fidina de neutre moko zay fa voafidy fa le voatia ndraiky misy zoan'le mpaniandro de kely ny ainy zay ngam mamtiny eny e zay foana aloha zany ny tena marina le izy fa lasa ny tsika zany zavatra efa mandeha amitsy izy tsony mihitsy ny zavatra miaina eny any eto amitsika efa tsy mpanao lalàna zany hoe be mahay lalàna ana fa mamaky lalàna tsy misy momiteny zany hoe rehefa tsy eo mitoerana tsony ny olona tsy miandraikitra n'le asa nataony tsony a de mahay miteny mahay miresaka mahay manadio tena mahay milaza an'izao na izao fa mba fanontaniana apetrako aminareo réserviste ex militaire zay fantatra zany nareo fa efa nanao an'izay resaka hoe mpitandro ny filaminana zay amin'ny mahamiaramila nahitan'iny somamana iny ianareo a ahoana tokoa ny fomba mba fijerinareo a amin'ny fotsy miangatra amina hoe efa nandalovanareo a zany atao hoe filaminana zany le resaka somamanina resaka aloha le izy zany misy resaka mahavariana ny lalàm-panorenana manome fahefana hoe
miaro ny ain'ny olona sy ny fananany dia le andrandraina hiaro ny ain'ny olona sy ny fananany indray a no mifanolana amin'le olona miaro ny fananany ohatra ny jeu de mots zany fa eritreretra nge le hoe andrandraina hiaro indray a lasa mifanolana amin'le olona mitaraina very fananana dia zay no mahavariana be amin'le somamanina zay ny azay aloha ny tsy hitako hoe na izany na tsy zany anefa enjana be raha hoe raha ny asan-dalo re tompoko ny natao ohatry reny angamba fa foana fa magaga hoana ary ny tsy any amin'ny asan-dalo misy an'ireny fa ry amina tanàna atao zay hoe fitakiana zavatra mety ho aradrariny no mahatonga an'ireny zay ny azy ia resaka somamanina amin'ny mahampitandro ny filaminana ny tena teo alolo sarotra aloha zany fipetraraisina manoloana an'ireny sarotra satria io miaramila io koa mantsy misy baiko io baiko io koa nefa manahirana io anatanteraka baiko ianao manahirana tsy manatateraka baiko ianao manahirana zay zany le problème nio resaka fitandrona ny filaminana io fa tsotrany ahy tsy tokony mamono olona fotsiny aloha zay aloha zany zavatra atao hoe tokony tsy manao maheriseritra amin'io satria tena marina ngeny azy fa miaro ny tanànana izy tena miaro ka satria itsika ane zao tsika raha tsy mitandrina somamanina omeny popy kely ianao somamanina dia anaova fianarana kely ianao somamanina rehefa avy eo alay no fanananao somamanina dia eo anao zay zany le problème ny popy kely zany tsy misy dikany raha zany no anambatambazana an'le ao amin'le mponina amin'le tanàna fa le volamela kofonao entinao mandeha any aminao any amina kilao maromaro amina taonina angambany tsy sazany zavatra tokony ho ataony aminao akory le izy dia tokony mailo ihany no somamanina fa na izanaty zany aloha mirary fahasalamana sy anao an'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka zay samy naratra teo zay aloha zany azo ananaovana eo amin'le baiko zay hoe ozy ianao hoe manahirana ny anatanteraka an'le baiko tsy manatanteraka manahirana eo indrindra zany tena malasa saina ny olona rehetra hoe tsy azo toerina mihitsy hoe mibaiko tsy tokony ho raisina tompoko za tsy ianao hoe efa tsy otsononareo ka dia mitenena hoe azo toerina na tsy azo toerina tsy izay fa tena hoe raha amin'ny fahalalànareo zany ka mba afaka mampita amin'ireo namanareo zay mbola eo am-perinasa ihany koa satria misy lalàna tena iraisana raha ny tokony ho izy ny ao anatin'izay resaka hoe mahamiaramila mahampitandro ny finaminana zay raisiko zay baiko zay satria ny tena moa tsy dia hoe rere akory fa sortany école militaire ny tena io discipline io zany aloha ny anarako amin'ny eselohako a dia telo dia misy ny ambaratonga voalohany dia misy ny faharoa misy ny fahatelo tsy anonona an'izay fa tsy ambaratery maramila moa zany resaka base de la discipline ny deuxième sy ny troisième paragraphe fa izay zao tamin'ny fotoanandro nampandry tany amin'ny faritry melaky mety misy matsiaro angamba any hoe resolanga zany nafatarana tany tsy nandaka olona zany tsy nandratra olona zany tsy naka volan'olona zany fa azo anontaniana any amin'ny faritry melaka fa nandra ny tany io zany ny baiko omena ary zay ny souci disefa fahaizanao mampiatra an'iny baiko iny no mahainao anao ataonao ahoana moa azo atao anie mampisahatra an'le fitokonany fa tsy hoe daroanao ny lacrymogène naratrainao le olona zay sady atanke hoe chef anao olona nianatra mafantatra tsara misy kely fotsiny angamba teneniko amin'ny ampahaneko le troisième paragraphe hoe le membre hiérarchique militaire doivent être traités leur subalterne en bonté za tsy anao nitoyany zay zany tokony anina rôle na chef farany avo zay fa za tsy anao nitoyany fa tsy hoe arakaraka ny galon aloha fa tsy tokony sehatra ohatry reny aloha ny enjana be reny zany enjana fa baiko zany zay ho tanterahana baiko fa tanterahana sady taty afara nge misy an'le efa niova le lalàna ohatrany bayonet de l'intelligence indray moa zao dikan'izany zany ohatrany hoe miteny amin'ireo zandry zanaka moa zany amin'izao satria mpianatry ny teny zao rehefa misy kapiteny dia hoe tsy tompona andraikitra angeo mpampaniraka anao raha misy zavatra ataonao ao amin'izao jereo tsara reny tamin'ny 7 février reny fa le mpampaniraka ohatra ny tsotsotra fa ry zareo taty amin'ny ilany ny akanidina zay fotsiny ny any tiako ampitaina isorana betsaka ianareo tao amin'ny réserviste
avy amin'ny mpanohatra zany mazava ho azy ny vahiny teto amin'ny fandarana okazava mamitiana angamba ianao fa mba niteny teo mamitiana angamba nao ataontsika mamarana ny hoe teny kely tsotra mba entinao amarana misaotra betsaka amin'ny piaino e misaotra amin'ny piaino dia misaotra amin'ny nandray ny tompotrano zany e satria raha tsy teto moa ny tompotrano tsisy koa ny miainoko na hiteny eto raha izy moa no nananaova dia saorana daholo zany ny piaino isaorana ny mpampiatrano dia manaraka tsika mbola miona teny ray farankely ho an'le ex-militaire namanay teo hoe alohantsika tsy mifampatahotahotra zany hoe anana satria ny anaranay ma tsy tonotonondra latany hoe ny anarana ro fantatray alohantsika tsy manao an'izay tokony tsy mifampatahotahotra tsika zany aloha mba tsahatra zany zay fa mba hoe ex-militaire efa olotsotra zany a samy manana ny firehany a aloha ny hevitra ny iady a fa tsy ny olona ny tokony iady azoko fipetrana eny isorana betsaka ianareo dia makasitraka indrindra zay ny fandarana okazavatsika ry mpiaino ajaina tamin'ity androany ity a ianika avy hatrany isika aorinan'izao ny raha famantarana ny okazava dia hiditra any amin'ny radio miara-manondra asaina ianao zany anaraka ny radio miara-manondra amin'ny ora zay raisinao amin'ny onjam-peon'ny Free FM zany no andraisana azy dia sasa moa misy mandray amin'ny vivahady sasa misy mandray amin'izao fa dia miara-manonja dia kopatanina koa any amin'ny faritra any a efa iomakomana amin'izay miara-manonja izay fa dia makasitraka makatelina indrindra mampatrika Andrianjanarison teto amin'ny fanolorana ary namana tahinany teo amin'ny lafiny teknika mirary farany herinandro ho antsika rehetrarehetra ampitoniana ampilaminana ary dia mirary soa ho antsika rehetra fa dia amin'ny alatsinainy indray miverina eto tompoko veloma tompoko